no tokoa zany hoe famindram-pony zany eo amin'ny fiainanao fa hiditra ao anatin'ny fandaharana amin'izay tsika iroso amin'ny fampianarana moa zany mazava loatra satria ny fotoana moa dia efa irahantsika mahita eto foana fa dia miazakazaka tokoa ary ka dia samy mandray ny cahier mandray ny stylo ary indrindra ny baiboly zany mba ahafahanao mahita sy mahafantatra ny tena zavatra voasoratra ao anatin'ity soratra masina ity. Maro tokoa mantsy ny zavatra mampiadevitra ny olona eo amin'izany resaka atao hoe fivavahana izany ary tsisy manaiky diso tsisy manaiky gisitra fa dia zao hoe samy teo lohany ary samy teo marina avokoa zany. Zany hoe samy tsy manatsaina ny hoe ilefitra anaraka fa samy mihevitra avy daholo hoe tokony ho arahana, tokony ho ekena. Tsy misy ny zavatra azontsika ekena nefa na ho arahintsika raha mbola samby hevitr'olombelona. Kanizaniza no manaraka an'izao fandaran'izao zany dia tianay mihitsy mba tena hoe ametrahanao tanteraka izay eritreritrao izay momba anao sy ny fiheveranao fa samby anana fandavatena isika tsirairay avy. Mety ho mpitondra fivavahana ianao mandre mety mpanabe olon-tsotra ianao mandre mety olona manam-pahaizana ianao mandre amin'izao fotoana izao ary mety tompona andraikitra ambony ihany koa amin'ny fiainanao manokana ary mety olom-panjakana ihany koa ianao manam-pahefana eto amin'ity tany sy fanjakana ity zany fa ireo rehetrarehetra ireo sy ny tsy voalazako dia samby engavinay zany mba ametraka amin'ny toerana akaiky ianao izay momba anao zay fa dia zao hoe samy manana fisainana tsika izay eritreritra zany hoe tsisy ekena omarina ny fiheverantsika tsirairay avy fa ndao samy anaiky sika hoe ny ekena omarina ao anatin'izao fiainantsika zao fa tsy hoe androany ihany na hoe mandrapatapitra ty fandarana ty ihany fa amin'ny fiainantsika ray manontolo mihitsy dia samy manaiky zany izay voalaza sy voasoratra ao anatin'ny soratra masina no atao hoe marina. Ka raha ohatra tsika nitondra fampianarana teto momba n'ireo hoe andro firavoravony dia rehefa nahita ny mikasika n'ireo atao hoe andro firavoravony tsika dia nijery tao anatin'ny indray mitompo maso hoe mbola ilaina ve ny fankalazana an'ireny ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay faritana amin'ilay teny tsotra eken'ny be sy ny maro hoe ny vanim-potoanan'ny fahasoavana na ambany fahasoavana izay ao anatin'ilay atao hoe fanekena vaovao. Dia ny soratra masina no nentintsika namalina amin'ny ankapobeny tao amin'ny Kolosiana 2:2 nentintsika namalina zany hoe tsy tokony ho arahana ntsony ireny ary ny soratra masina mihitsy araka io teny voavaky io no mandrara sy manakana ny olona tsy hiverina amin'ny fankalazana ireny zavatra ireny ntsony satria voalohany aloha ireny zany tena natokana hoe ho an'ny jiosy manokana. Raha mipasika zao dia fahita fa ho an'ny jiosy zany feti-pirenena tahaka ny hoe 20 jona amin'ny malagasy nazahoantsika ny fahaleovantena tamin'ny fomba ofisialy dia tahaka izany koa nazahoandry zareo ny fahaleovantena ny lany teo amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina nandritra ny taonjato vitsivitsy ny daty 14 nisanina lay fantatsika amin'ny alalan'ny atao hoe pasika zany. Ka izy dia rarina raha tsy aran'iny isan-taona tahaka ny atsiarovantsika malagasy isan-taona ny 20 jona. Ny faharoa manarakaraka an'izay tsy fety ara-panary iny fa raisina tanteraka zany fomba mampanao ho fahatsiarovana ny zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra ho an'ny vahoaka tamin'izany fotoana izany dia ny vahoaka jiosy zany satria ho an'ny firenendry zareo. Fa tahaka izany koa ny ataontsika hoe pentekosta ary akambantsika ihany koa ilay atao hoe trano fitoerana andro firavoravona fitoerana ao amin'ny trano ratsakazo io ihany koa zany le hoe fetiny taberina kely dia ireo dia samy voarara n'le Kolosianina 2:2 avokoa dia mitohy hatrany amin'ny andininy 7 indrindra ao amin'ny andininy 9 sy ny 17 dia manambara ny teny hoe aza vela isy tsara zany hoe tsy tokony isy ampatahotra anao ary tsy tokony isy atahoranao hoe anameloka anao amin'izany hoe very ianao raha tsisy an'ireto fa hoy Paoly eo amin'ny andiny 17 hoe aloka daholo reo izy tandindona fa ny tena izy dia Kristy. Le tena izy Kristy amin'ny fotoana io tsy hoe mbola ho avy ho anatanteraka ny zavatra rehetra izay naseho ara-tandindona indray fa efa tanteraka ny zavatra nataony ary efa lasa nadanitra raha izy ny dika zany dia zao tsy aloko ny zavatra mbola ho avy mbola andrasana fa efa tanteraka tamin'ny fotoanandro natongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany. Ary ny andiny 17 manokana moa
de nanindry mazava be fa ireo rehetra ireo izy dia ankalazaina, zany hoe le fankalazana an'ireo zany a na indraindray tsika milaza hoe fitandremana fa ny tena izy zany fankalazana satria zay nge mafety azy fankalazana le izy zany a fa tsy hoe didy le izy a na hoe zavatra tsy maintsy atao le izy a fa fankalazana sy fahatserovana zany a no atao anatin'ireo zavatra ireo. De hoy ny teny eo amin'ny 17 raha vakitsika le Kolosiana 2:2 hoe ireny rehetra ireny dia ankalazaina amin'ny fahendrena aitraitra, zany hoe aitraitra fotsiny le izy a fa tsy zava-dehibe akory a dikan'izany nge fantatsika tsara ny dikana atao hoe aitraitra zavatra tsy tokony atao fa tsy fantatro hoe noho ny fihebebona fotsiny de andao rangahanao an'ity zavatra ity a de zay zany le izy eo anatrehan'ny tompo hoe tsy ilaina fa aitraitra fotsiny. Zany no mampirisika atsika zany a tsy tokony hiditra amin'ny fankalazana ny rentsontsika de ireo atao hoe andro firavoravonareo a tafiditra ao anatin'ny koa ny voalohambolana raha mamaky tsara ny asany Kolosiana 2:2 ianao a de ny 9:40 de tafiditra ao koa zany le hoe voalohambolana ka tsy tokony ho betsaka intsony ny fanontanytsika ary tsy tokony hisy tsony ny adevitra fa zay ny voalaza, zay ny voasoratra ao anatin'ny soratra masina zay tsy tokony ho lavitsika. Fa akoatran'iny koa de napetraka ny Galatiana 2:4-10 sy 1:12 izay tena nanindry mazava be ireo zavatra ireo hoe andro sy volana sy taona sy fotoana ave no tandremanareo fatratra hoy izy matahotra ny aminareo zany hoe nahita amin'ny mpianatra zany ny apôstôly Paoly hoe tena nitandrina an'ireo zavatra ireo, tena nanaraka an'ireo zavatra ireo noho ny familiana fampianarana nataon'ny olona sasany. Tsy Paoly no nampianatra zany a, zay aloha ny zavatra tsorina. Tsy Paoly mihitsy zany nampianatra an'le hoe tokony hanao pasika, tokony hanao voalohambolana, tokony hanao an'ity, tokony hanao an'ity fa olona hafa zany nampianatra an'ireo de nanaraka le olona tany Galatia. De ozy Paoly hoe tena matahotra ny aminareo satria reo ve nitandremanareo fatratra. Izany tenin'ny Paoly zany raha raisitsika Galatiana 2:4-10 ao tsy mampirisika velively fa mandrary ary milaza vokadratsy hoentin'le fanarahana n'le zavatra zay efa norarana zany. Ka noho izany tsy ny apôstôly ihany sy ny vahoaka kristianina tamin'izany andro zany no voarara tsy tokony hiditra ao anatin'ny zavatra io fa na isika kehitriny ary satria klasy ray ny misy atsika samy tatio arinan'ny azo fijaliana, samy tatio anatin'ny atao hoe andro fahasoavana, samy tao anatin'lay atao hoe fanekena vaovao avokoa tsika rehetra. Ka noho izany samy manana fanetretena hoe tsy ankalaza intsony, tsy hiditra intsony, tsy tandrina intsony amin'ireo zavatra ireo satria Jesosy mihitsy anie ny fanandraran'ireo sy fanandravan'ireo. Ka zay ny fanindrina ny Kolosiana 2:2 fa ao anatin'izany a de misy teny a entin'ny olona iarovana zavatra tony a de miteraka fiahiahina ho an'ny sasany. Ka amarana antsika nyty resaka andro firavoravona ny pasika sy ny pentekosta sy ny karazanyity de indreto ary a ny fanazavana omenanareo mikasika an'ireo andinitsoratra masina zay everina hoe mampiahiah ka mahatonga ny sasany mbola hiditra indray a ao amin'ny fanatanterahana izany zavatra efa tsy izy tsony izany. Voalohany zany ary a ny asan'ny apôstôly a de ny 2:20 vakitsika izay tenin'Andriamanitra izay zay misy teny a mampiorooro ho an'ny sasany moa zany a mazava loatra. Asan'ny apôstôly a de ny 2:20 ary no iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Asan'ny apôstôly a de 2:20 de ny 9:4 no vakitsika na 5:4. Asan'ny apôstôly 2:20 de ny 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ireo dia efa nialoha ka niandry anay tany Troasy de niondrana tsambo niala tany Filipy izahay. Rehefa tapitra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira de nakany amin'ny tany Troasy izahay no ny afaka adimina ary tany no nitoeranay afotony. De le teny anankiray hoe rehefa tapitra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Io fihinanana mofo tsy misy masirasira io de fankalazana n'lay atao hoe andro firavoravon'ny pasika zany. Le 7 andro a aorinan'le daty 14 Nisan. De amin'ny alalan'io teny io zany no mahatonga ny sasany miaya ary mahatonga ny sasany mampianatra hoe ny apôstôly ary sy ny mpianatra tamin'izany fotoana zany nankalaza n'le hoe fihinanana mofo tsy misy masirasira. Marina ve zany? Arak'izao teny zao
ny valiny de zao tsy de tsy fa io teny ihany de afahantsika manitsy izay hevi-diso izay. Isika aloha tsy mandaa tsy mahafantatra ihany koa hoe ninana mofo tsy misy masirasira izy tam'izany na hoe nandray fanasany tompo sa tsy nandray, fa tsy any aloha le adevitra fa zao le vanim-potoana zany raha voasoratra de tsy voatery akory idika hoe nisy fanaovana na fankalazana na fitandremana tao anatin'izay. Ohatra zany hoe niondrana tsambo ny ala tany Filipy izay rehefa tapitra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, tsy midiky zany hoe rehefa tapitra ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira de hoe nanao fankalazana tokoa izay fihinanana mofo tsy misy masirasira zay izy. Satria nahoana toizantsika ary hoe de nakany amin'ny tany Troasy izay no ny afaka adimina. De inona indray ary le adimina? Hitanao zany raha ohatra zany misy vanim-potoana voasoratra ao anatin'le teny tsy midiky zany hoe nanao zavatra ry zareo, fa fanamariana fotsiny tam'izao fotoana zao zay no niala taty de nakariananina de tonga tarindray no ny afaka zao. De hitanao ndro mbola misy fahatelo indray hoe ary tany no nitoeranay fotoana zany hoe 7 andro indray. Ka hitanao zany hoe raha milaza izy hoe fihinanana mofo tsy misy masirasira vanim-potoana 7 andro iny, hitantarana hoe tam'izao fotoana zao. De tahaka zany koa no ny afaka adimina vanim-potoana 5 andro indray. De mitondray no ny afaka nitoetra tany indray zany nandritra ny fotoana 7 andro. De tsy milaza koa hoe tao anatin'le 5 andro na ninona, tao anatin'le 7 andro na ninona, fa hitantarana ny fempotoana, ny aingana, ny toerana nandehanana na nijanonana, zay zany midikan'io. Fa tsy midika mihitsy hoe nankalaza lay fihinanana mofo tsy misy masirasira ry zareo. Zay no ka ho fantatsika zany. De ankoatran'izay koa moa zany dia misy ihany koa eo ambany eo amin'ny andininy amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 ihany fa ino zany de mazava be de raha ohatra zao milaza ohatra zany hoe tsika zany zao manana ny fahafantarana sy ny fahalalana hoe mipasika raha baiboly tsy mitovy amin'le pasika ao anaty calendrier zay ampiasaitsika isan'andro san'andro. De zao raha ohatra zany tsika zany zao milaza hoe hoany ananina ampaka, de le paka voasoratra anaty calendrier zany io resahako, de ny lundi de paka kosa ho akariananina. De raha miteny an'izany zavatra zany de nakary am'le toerana nyteneniko ny paka, de ny lundi de paka kosa tany am'le toerana anankiray nyteneniko, de tonga ny apitsin'iny talata, de niteny hoe rehefa tapitra ny lundi de paka de niala tany ananina tany de nakary indray. Tsy midiky zany hoe sady nanao an'le paka aho no nanao an'le lundi de paka, fa miteny fotsiny hoe tamin'ny fotoana n'ity sy ty fotoana ity de tary aho ary nakary indray. De ohatran'izay zany io andininy fahaenina io. Fa tsy midika akory hoe nihinana lay mofo tsy misy masirasira ry zareo. Manaraka an'izay eo amin'ny andininy fa 5 sy 9 indray zany de misy teny ihany koa zay entin'ny olona ampiayay atsika zany andiny 5 sy 9 fa azavaiko tsara zany le teny ilazana hoe tsy nanao fankalazana mihitsy ry zareo zao ary voalaza ny andiny 5 sy 9 am'le asan'ny apôstôly toko 20 teo ihany hoe ary rehefa niondrana tsambo ny ala teo zahay dia tonga tandrifon'ny kio no ny ampitso, ary no ny ampitso indray dia niantso natao samo ka tonga tany Mileto izahay no ny ampitson'iny. Fa Paoly efa nikasa andeha tsambo andalo any Efesosy mba tsy hitoerany ela any Azia, fa maiky izy raha azony atao amonjy ny andro pentekosta any Jerosalema. De io koa zany le hoe nakary Paoly de niteny farandraisitsika moa zany de hoe nikasa andeha tsambo ho any Efesosy mba tsy hitoetra ela any Azia, satria nahoana raha azony atao izy de amonjy ny andro pentekosta any Jerosalema. De eo koa zany malasa saina mibesiny maro satria ampianarin'ny olona zavatra mampiorooro. Hitanao fa Paoly ary hankalaza pentekosta io maika mihitsy izy ho any Jerosalema, ary any Jerosalema tokoa ny fankalazana pentekosta. Ka inona moa mahatonga atsika tsy hankalaza pentekosta? Satria Paoly io nankalaza andeha ho any Jerosalema izy. De raisy tsara le programa zany nisy tany be deaibe voatanisa teo de sady tsy fantatsika moa no angamba tsy de ilaina hoe iza daholo zany
fa raisina fotsiny zany le hoe andalo any Efesosy de tsy te hitoetra ela any amin'le Azia ka tsy any Efesosy any le Azia fa be de be fa tsy te hitoetra ela any Azia izy kontinanta zany le Azia fa iverina ho any maika de maika amonjy ny andro pentekosta any Jerosalema. Inona moa dika le hoe amonjy ny andro pentekosta any Jerosalema? Ndondray ary aka ohatra iverina am'le ohatra anankiray ndraisiko teo hoe nanana programme be de be zany ohatra ataontsika talohan'le pentekosta mihitsy le voasoratra ao anatin'ny baiboly ao anatin'ny calendrier azafady de any amin'ny faritany zany mandritra ny 3 volana ohatra de tapitra ny 3 volana de tena aloha mba hiakatra ny Antananarivo amin'io pentekote io. Zay fotsiny teniko zany de faniriko mihitsy zany mba tena tonga alohan'ny pentekote any fa tsy tiako raha taran'io pentekote io no ho tonga any Antananarivo. Tsy midika zay teniko zay hoe ankalazan'le pentekote no alehako aty Antananarivo fa noho ny zavatra rehetrarehetra ho ataoko, noho ny programako, noho ny fandaminana rehetra eo amiko de faniriko no tonga alohan'ny pentekosta any Antananarivo. Fa tsy hoe ankalaza pentekote no mamaika am'izay fotoana zay. De am'izay fotoana zay nefa raha tratrako le izy mahafinaritra anazy satria vitako ara-potoana zavatra rehetra. Taraiky ny pentekosta ndray aho vao tonga de tsy midika zany zavatra zany hoe inona na inona na inona fa tsy tratrako le izy de tsy nampaninona na fa tsy midika mihitsy akory le fitenenako an'le hoe mba tiako raha tonga alohan'ny pentekosta any na hoe tiako mihitsy mba amin'io andro pentekote io tonga any. De tsy midika zany ankalazan'le pentekote de ohatra zay koa ty tenin'ny apôstôly Paoly ty andao amarintsika am'izay ny soratra masina hoe zay ny faniriny zay zany ny fanirina tao anatin'ny Paoly apôstôly hoe ho tonga any Jerosalema amonjy ny andro pentekosta zany hoe ao alohan'ny andro pentekosta zany ny tonga any de mba hoe any amin'ny tanàna Jerosalema izy mandritra ny andro pentekosta fa tsy hoe anao pentekosta kadao ary ho jerentsika hoe tanteraka Paoly ve zay zavatra zay ary nakalazan'le pentekosta ve izy tamin'ny fotoana io de ivadika any amin'ny Koritianina voalohany tsika afatsika mamantatra ny tantara nisy tamin'izany fotoana izany. Koritianina voalohany dia ny toko fa 9 Koritianina voalohany toko fa 9 de vakina manomboka eo amin'ny andininy fa 5 hatrany amin'ny andininy fa 7. Koritianina voalohany toko fa 9 andininy fa 5 ka hatramin'ny andininy fa 7. Amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny volazany teny: ankaty aminareo aho rehefa namaky any Makedonia, fa amaky any Makedonia aho ary angamba hitoetra eo aminareo aho na andaniny ririnina aza mba anateranareo ahy am'izay alehako. Fa tsy mikasa mangy anareo toy ny mandalo aho ankehitriny fa manantena hitoetra elaela eo aminareo aho raha sitrapon'ny tompo. Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny pentekosta fa varavarana lehibe no voavoa ahy ahazoko miasa tsara nefa maro ny mpanohatra. Hitanao zany le faniriny Paoly le hoe ho any Jerosalema tsy nitanterahany ndray le izy hoe tena iriko mba ho tonga any Jerosalema alohan'ny pentekosta na hoe amonjy ny andro pentekosta any Jerosalema, zay le teny tany amin'ny asan'ny apôstôly. De eto zany no anamarinantsika hoe ay tsy le hitandrina pentekosta na tonga azy iteny zay fa araka le nazavaiko teo hoe mba nanampanirina izy no ny fandaminana maro zay teo aminy ho tonga any Jerosalema amin'ny andro pentekosta fa tsy hanao mifankalazana akory no antony zay zavatra zay ohatran'le ohatra ny raisiko taminareo teo hoe tavela tany amin'ny faritany aho de ny faniriko mba ho tonga ty Antananarivo amin'le daty pentekosta amin'ny calendrier zay ampiasaitsika andavanandro. Tsy midika nefa zany hoe mankalazan'le pentekosta raha miteny an'izany na de tonga ty Antananarivo ary amin'ny daty ny pentekosta ny teneniko zay zany. De eto zany Paoly de nilaza tsara mihitsy hoe eo amin'ny 9 de hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny pentekosta. Tany izy zany nandritra n'le fotoanan'ny pentekosta fa tsy tonga tany Jerosalema, tsy nankalaza le pentekosta fa nitoetra niaraka ny olona rehetra sy ny mpino rehetra tao amin'ny tany atao hoe Efesosy io. De zay no mahatonga manamarina le teny hoe raha ny teny izy hoe maika monjy ny andro pentekosta any Jerosalema tsy ankalaza an'izany akory satria raha nankalaza izy tsy nijanona teo Efesosy tsy nitety an'izao faritra rehetra zao fa natao zay tsy maintsy natongavana tany Jerosalema de nanao ny fankalazana io tamin'io andro pentekosta io.
satria tsy maintsy any Jerosalema amin'ny fankalazana ny pentekosta fa tsy azo atao any amin'ny faritra hafa sy ny toerana hafa tamin'izany fotoana zany. Ka dia aoka ho fantatsika zany fa tsy ny fisian'ireo tenyreo akory no ananantsika fiahiahina hoe ay mbola atao tokoa le andro firavoravoana, finanana mofo tsy misy masirasira, le fankalazana ny pentekosta. Tsy fa zay nazavaitsika zay tsara zany. Ary misy teny farany aho vakitsika satria efa somary kelikely ihany ny fotoana. Ao amin'ny Korintianina voalohany io any dia ny toko 5, Korintianina voalohany toko 5 dia ny andininy 7 sy ny 9. Korintianina voalohany toko 5 andininy 7 sy 9. Ino tsara angeny voalazany ity teny ity amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho antsika. Koa dia aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolopo sy faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Zay teny zay mino tena fa tsisy tsy mahalala an'izany. Na ny olona zay mankalaza Paska am'izao sy manao pentekosta am'izao mahalala nyity teny ity. Inona moa ny dikany? Esory masirasira ela. Le fankalazana amin'ny Paska dia isaky ny isa-taona ihany zany vao hoe tsy mihinana masirasira, mifady masirasira. Fa ny antsika ozy izy dia zao tsy zay andro zay tsony fa efa voalaza hoe voavony Kristy Paska ho antsika ozy izy. Dia inona ny andro firavoravoana tokony ataontsika zany dia zao ny andro firavoravoana tokony ataontsika ozy dia zao tsy ny masirasira ela na ny masirasira inona fa zao ny masirasira lolopo sy ny faharatsiana dia tokony esorina. Fa ny mofo tsy misy masirasira tokony ho antsika ozy dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Dia ianao mandiny tsara isaky ny Paska ve na ao anatin'le hoe andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira zay vao tokony adio am-po sy hiaina amin'ny fahamarinana. Tsy dia tsy fa ny andro penantsika rehetra